raha mbola mijaly amin'ny resaka délestage tsy fampinjiro ny distrikta rehetra manerana ny Madagasikara, ianareo eto Ambohimasoa dia anisan'ny efa nanaovana isaka manokana, satria zao tsika dia men'Andriamanitra masoandro, meny rivotra ary meny rano mba ahafahantsika mitondra angovo azo avozona. Ny eto Ambohimasoa manokana dia efa vitatsika ny nametraka barrage hydroélectrique 1,6 mégawatts izay asana ny tanàna Ambohimasoa ray manontolo ary mbola azo zaraina amin'ny commune hafa manodidina ihany koa, satria izay mitondra zavana, mitondra fanantenana ary mitondra fahasoavana. Efa tonga eto Ambohimasoa ny fahazavana sy ny fahasoavana izay ho ataotsika isaky ny tokantrano tompolahy tompovavy. Mety vasa mety tsy androany any tsika ny fanampy, tsy androany any tsika ny fampitsinjo, fa zao ianareo rehetra zay nahazo carnet reny, ny tokantrano rehetra madame le député, monsieur le maire, ny tokantrano rehetra zay mbola tsy manana jiro ny jirama, nareo rehetra zay tsy manana jiro ny jirama dia fanamby efa napetrako hoe tsy ampiasa jiro pétrole intsony, tsy ampiasa labzi intsony, fa zao hozaraina kit solaire misy jiro anakiroa isaky ny tokantrano ary tsy ampiasa labzia, tsy ampiasa pétrole intsony, fa hozaraina aminareo manomboka amin'ny herinandro tompolahy. Dia mba azava ny tokantranontsika, azava Ambohimasoa ray manontolo, azava Madagasikara ary redareda ao am-pontsika ny fahazavana, ny fanantenana sy ny fitiavan-tanindrazana. Zay no ataotsika ary tsy maintsy tonga isaky ny tokantrano zany jiro zany tompolahy tompovavy. De toa dia milaza aminareo fa ito amiko ito hoe ho anareo solombavam-bahoaka madame député ny Salanisa, fa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika natao farany teo dia teto Ambohimasoa no anisan'ny nahazo salanisa betsaka indrindra taty amin'ny Matsiatra ambony 49 745 voix. Betsaka noho ny Fianaratsoa, betsaka noho ny Vohibato, betsaka noho ny Ambalavao, betsaka noho ny Sandra, betsaka noho ny Akaramavonya, ka misaotra anareo rehetra era-po era-tsaina ho anareo vahoaka ny Ambohimasoa, ho anareo rehetra izany fitiavana zany. Fitia mivaly fitia, marina sa tsy marina? Ka eto dia milaza aminareo betsaka ny ezaka efa nataotsika, fa hotohizana sa tsy tohizana ny ezaka. Atsangano ny tanany zay miteny hoe hotohizana ny ezaka tsika rehetrarehetra. Reny karnea eny am-piratananareo tsirairay avy reny no ahafahantsika manohy ny asa fanasoavana sy fampandrosoana, fa indrindra amin'ny fitsinjovana ny isa-tokantrano. Ny fisian'ny hôpitaly ohatry zao dia ny ahafahantsika ihany koa mijery sy mitsinjo ny fahasalamany ny mponina amin'ny ankapobeny. Ankehitriny dia hita moa fa misy ny tazomoka mahery vaika any Ikongo. Ka ito Andriamatoa ministra ny fahasalamana, aleotsika mamondrona an'ireo dokotera aty amin'ny faritra na avy any Antananarivo ihany koa, dia ataotsika ny tena hoe mission spéciale hoentina hiadivana amin'ireo tazomoka any. Ary za moa efa niteny foana fa io tsy tokony ny olona mantsy aty arina vao mahatsapa ny soa entina. Fa za miteny aminareo fa eto amintsika ary tsy alavitra eto Fianaratsoa ny misy ny fambolena ny Artemisia. Ny Artemisia io tena fanafody mahery vaika ahafahantsika miady amin'izany resaka tazomoka izany. Efa nahazahoana ny prix Nobel zany, izay tamin'ny guerre du Vietnam, nandresen'ny Vietnamianina amin'ny Amerikanina, satria rehefa nanafika tany Amerikanina azo ny tazomoka tsy naharitra, fa Vietnamianina kosa dia ninana any Artemisia dia voavy tamin'izany aretin'izany. Ka tsika efa manana ankehitriny tsy tambavy tsony ny ataotsika amin'ny Artemisia, fa efa manana usine tsika amin'ny farimalagasy
manao ny gelule ka tokony aparitaka ary atao maimaim-poana ny fitsinjarana fa indrindra ny fizarana ny CVO plus en gelule io monsieur le ministre dia alefatsika any reo mpitsabo rehetra mba hamonjy ny avatsika any satria malagasy ray amintsika ihany reo zay tratran'ny aretina any ary tsy maintsy ataotsika nitsaboana sy ny anavotana an'ireo malagasy reo ohatra ny ametrahantsika an'izao hôpitaly manara-penitra eto Ambohimasoa zao anasoa sy anavitra ary itsabo ny vahoaka rehetrarehetra zay eto Ambohimasoa.